Toy ny any Somaman ahitana olana goavana momba ny famaritana tany anaovana fitrandrana ataony sinoa ihany koa any amin'ny commune Tsarazaza district-ny Fandrina amin'izao fotoana izao. Arahoary ty fanadadiny Mikael Armalola. Misedra olana momba ny fitrandrana arenan-kibony tany ihany koa ny commune Ambanivohitra Tsarazaza district-ny Fandrina. Araky ny fitantarany be ny tanàna ao an-toerana, misy orinasa sinoa mpitrandraka arenan-kibony tany, mamaritra tany lehibe ao an-toerana, ary vatan-dehilahy manodidina ny 2,000 isany miandry io faritra io sy ny fiverenana ireo mpitrandraka sinoa. Manameloka ny tsy fisian'ny fifanantonana sy ny fifampiresahana teo amin'ny tompon'andraikitra ao an-toerana ny vahoaka sy ny ben'ny tanàna ao Tsarazaza district-ny Fandrina. Aminay zany a dia ohatrany manao mialatsiny moa ohatrany izay teny hoe kompisoroka fotsiny zany ireo sinoa ireo amin'ny toerana indrindrandrindra nahataitra ny vahoaka zany dia amin'ilay fasana sy tanimbary ary akaiky ny trano zany nananganandry zareo piquet dia taitra le olona hoe mbola misy valeurny misy ajany any amin'ny olona moa zany fahasan-drazana zany any ary mbola zava-dehibe ka dia taitra zany ireo dia hoe tsy lasa zao fa tsy maintsy mihaona amin'ny maire antsika. Efa nazavaina moa teo le izy zany dia hita fa araka lazaiko teo hoe resaka kompisoroka fotsiny milalantsiny le fiteny nataondreo sinoa ireo ary manahirana dia mitondra mpitandro filaminana izy dia ohatrany taitra ny vahoaka hoe fa maninona zahay milamina ty nitondrana mpitandro filaminana fa tsy nifandriam-pahalemana no anaovana zany zavatra zany dia ohatrany mialatsiny moa fangaro vary aminany ohatra traumatisé zany le vahoaka